ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika lavaka malalatra trety sabotsy fahafolo ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Deutéronomie toko fahaenina dia voalohany ka hatramin'ny ny fahasivy. Deutéronomie toko fahaenina dia ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitra reo, ampianarana mba arahinareo any amin'ny tany izay alehanareo olivana, mba hatahoranao an Jehovah Andriamanitra hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao. Koa men'ora Israely ka mitandremana arak'izany mba hahita soa ianao ary mba hitombonareo indrindra koa arak'izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao. Dia any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Miainory Israely. Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka omponao zao teny andadiko anao anio zao. Dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo, ary fehizo ho famantarana eo amin'ny tananao ireny ary aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin'ny andrinao ary soraty eo amin'ny tolam-baravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Ray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Riavako zava-dehibe ity bokin'ny Deutéronomie izay eto am-pelatanantsika ity. Ny andininy fahaefatra amin'izany Deutéronomie izany toko fahaenina no hoentina mampahery anao. Miainory Israely. Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ty andininy fahaefatra ity dia saika fantatry ny jiosy hain'ny jiosy tsenjery ny hoe Shema Israel na hoe miaino ry Israely. Ny dikateny hoe miaino ry Israely dia tsy eo ihany moa fa miveribera amin'ny Deutéronomie toko fahaenina ity ny hoe fiainona. Ny dikany hoe miaino eo amin'ny testamenta taloha dia ankatoavy. Ny olona miaino anatra dia mankatoa anatra. Ny olona miaino dia mankatoa. Ary dia eto Andriamanitra nitaona ny zanak'Israely hoe ankatoavy, miaino ary ankatoavy. Tsy atao hoe miaino ny olona rehefa tsy mankatoa. Tsy atao nisoratra masina hoe miaino rehefa tsy mankatoa, fa miaino manongelan-tsofina dia manjary mankatoa na manaraka ankatoa ny didin'Andriamanitra. Amin'ity andininy fahaefatra sy fahadimy ity ary dia hoy ny antso avin'ny Deutéronomie manao hoe ankatoavy fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra iray ihany. Tokan'Andriamanitra. Ny fivavahana kristianina dia fivavahana mivavaka amin'Andriamanitra tokana. Marina loatra fa fitenitsika hoe Andriamanitra telo izay ray na Andriamanitra ray nefa telo. Fa na ahoana dia ny fivavahana kristianina dia fivavahana monoteista, fivavahana mametraka n'Andriamanitra ho Andriamanitra tokana. Tsy eo amin'ny endrika telo fotsiny ihany izy. Andriamanitra sanaka, Andriamanitra fanahy dia Andriamanitra iray ihany. Marina fa persona samy hafa ireo ao misoratra masina. Tsy eo tamin'ny endrika samy hafa ireo, saingy izao Andriamanitra iray ihany ireo. Tsy anazava lesona fotom-ponoana eto isika riavako, fa izay tiany bokin'ny Deutéronomie ho azonao amin'ity mofinaina ity dia izao manao hoe ny Andriamanitra ao dia tsy ampirafesina na amin'iza fa Andriamanitra tokana, Andriamanitra saro-piaro. Dia io Andriamanitra tokana sy saro-piaro izay
tokony hoenonao, tokony ankitoavinao de zao mitaky zavatra telo de zao fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra. Rehefa miteny hoe fo, ny teny hebreo leb zay. Ny teny hoe leb na fo amin'ny teny hebreo dia tsy milaza lay taova amin'ny tempotempo, raha teny amin'ny teny grika hoe cardia, tsy lay fo mitempotempo, lay lova mitempotempo iny ihany ny teny hebreo hoe fo, fa ny fo amin'ny teny hebreo no mitadidy. Ao amin'ny testamenta taloha dia ny fo no ivony maha olona, ny fo no mitadidy, ny fo no mieritreritra, ny fo no manome aina, ny fo no maha olona mihitsy ary. Ny civilisationna grika nanome toerana ny loha na ny kefale, fa ny civilisationna jiosy any de ny fo no maha olona. Ao amin'ny fo no misy ny ivo no maha olona ny olona, zay mahatonga ny hoe fiovampo. Dia eto ary raha miteny ny bokin'ny Deutéronome hoe tiavo amin'ny fonao rehetra Andriamanitra de tiavo amaha ianao anao izy. Tsy ny ampapahany amin'ny fiainanao ihany no mitia an'Andriamanitra, tsy ny ampapahany amaha olona anao ihany no mitia an'Andriamanitra, hoe ny vava midera an'Andriamanitra fa ny saina tsy mifantoka, ny vava midera an'Andriamanitra fa ny fo lavitra. Dia eto zany ny boky Deutéronome de mitaona antsika ho tia an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra. Ina hoe ny fo rehetra? Zany hoe ny fitiavanao manontolo any de entinao mitia an'Andriamanitra. Zany akory tsy milaza hoe tsy ny olona tia an'Andriamanitra de tsy afaka ho tiany tanindrazana, na tiany vadiny, na tiany zanany, na tiany ny fiangonany, na tiany mpiarabelona aminy, tsy zay loatra. Fa ny hoe fitiavana an'Andriamanitra de eo amin'Andriamanitra no hanovozana ilay fitiavana. Andriamanitra de fitiavana, ary ao amin'Andriamanitra no hanovozantsika ilay fitiavana. Tsy hoe tsy tia akory tsika raha tsy eo Andriamanitra. Raha tsy miaraka amin'Andriamanitra be deabe ny olona manam-pitiavana fa tsy kristianina. Be deabe ny olona miteny hoe ty fa tsy kristianina, be deabe ny olona miteny hoe za ty tanindrazana, ty namana, ty olona fa tsy kristianina. Ny fitiavana zany de zavatra nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olona, zavatra nataon'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny olona ny fitiavana, mba hahatonga ny olona afaka hiaina sy ho sambatra. Saingy zao, io fitiavana nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona io de simba ny fahotana. Simba ny fahotana, io fitiavana napetraka Andriamanitra atao anatin'ny olona io, satria rehefa niditra ny fahotana de nanimba ny olona manontolo, ka tsy ny vatan'ny olona ihany na ny sain'ny olona ihany ny simba, fa ny maha olona nanontolon'ny olona mihitsy de nisobany ny fahotana. Ary lay fitiavana olombelona koa zany de nanjary simba. De simba io fitiavana olombelona io ary manjary lasa tonga fitiavan-tena. Hitantsika mitoy ny tantaran'ny Kaina sy Abela, mitoy ny tantaran'ny Genesisy manontolo, lay fitiavana sarobidy napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny olona, tao anatin'le leba, tao anatin'lay fo, de nanjary simba ka nanjary nahatonga ny olona tsy nahay ny ty intsony. Lasa tsy hain'ny olona intsony, zany hoe ny ty ny hafa izany. Tsy hain'ny olona intsony, vokatry ny fahotana zany hoe ny ty an'Andriamanitra zany. Tsy hain'ny olona intsony ny ty an'Andriamanitra. Hoy ny bokin'ny Genesisy toko fahatelo de nihery an'Andriamanitra ny olona. Adia nanome tsiny an'Andriamanitra ny olona. Zany hoe tonga ny tsara an'Andriamanitra ny olona. Lay olona voarin'Andriamanitra iny nanjary nihery an'Andriamanitra ary ny tsara an'Andriamanitra ho fototry ny fahavoazany mihitsy ary. Olona relato amin'ny saidena aminao ny vehivavy zay nomenao ihany angeny na tonga ohatr'izao hoe raha tsy nomenao an'ina de tsotra zany hoe tonga nakisaky ny olombelona any amin'Andriamanitra ny fahadisoana, ny fototry ny fahavoazana. Ary dia izay le hoe simba lay fitiavana atao anatin'ny olombelona vokatry ny fahotana. Rehefa nanarina ny olona Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa, rehefa nahary ny olona fanondroany Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa, de mazava ho azy nositranin'Andriamanitra ny fifandraisan'ny olona taminy, ary dia nositranin'Andriamanitra koa lay fitiavana. Sitrana ve zany lay fitiavan'ny olombelona sady sitrana ny valiny eny. Maty teo amin'ny hazo fijaliana foany Kristy raha ohatra ka tsy sitrany Kristy lay fitiavan'olombelona simba ny fahotana. Rehefa ao amin'ny Kristy ny olona de lay fitiavana mampalahelo kely ny olona iny. Lay fitiavana satria manam-pitiavana foana ny olona
tia an'andriamanitra tia ny mpiarabelona fa rehefa ao amin'ny kristy de zao lay fitiavana mampalahelo-kely iny de manjary tonga ny fitiavan'ny kristy. Zay no anton'ilay hoe kristy maty tao amin'ny azo fijaliana. Kristy maty tao amin'ny azo fijaliana namonjy antsika. No zany dia zava-dehibe ny ahatsapahantsika fa lay fitiavantsika olombelona io de manjary tonga fitiavan'Andriamanitra io rehefa ao amin'ny kristy isika, rehefa mandray amin'ny kristy isika. Dia eto ny bokin'ny Deutéronome manao antsavo hoe tiavan'i Jehovah-Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Tena azontsika atao ny mitia an'Andriamanitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Azontsika atao tsy noho ny maha olombelona atsika fa azontsika atao noho ny amin'ny kristy izay nitoetra ao am-pontsika. Rehefa ao am-pontsika io Jesoa io dia azontsika atao ny mitia an'Andriamanitra amin'ny fitiavana takian'Andriamanitra azy amintsika. Zay nge mahatonga reny martiora be dehibe reny, be dehibe nge martiora namoy ny ainy satria tia an'Andriamanitra amin'ny fony manontolo izy. Azo iainana ve ny fitiavan'Andriamanitra ny valiny eny? Tena azontsika iainana ny fitiavan'Andriamanitra maty foana tao amin'ny azo fijaliany Kristy raha ohatra ka tsy nahavita nanasitrana, tsy nahavita ny tsabo ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Eto ary de zao zavatra tokana andatiavan'Andriamanitra voalohany indrindra, tsy ny antsipirian'ny lalàna loatra iny lalàna tokony iainana iny, fa ny hoe zava-poana inge io lalàn'Andriamanitra io eo am-pelantanantsika. Raha ataonao tsenjery ary io, raha hainao tsenjery ary io, tsy zava-poana zany raha tsy ao am-ponao ny fitiavana an'Andriamanitra. Manjary zioga aminao lay lalàna, manjary zavatra ataonao tsenjery mandalo fotsiny lay lalàn'Andriamanitra, fa rehefa tena tianao Andriamanitra de tianao ny manao ny lalàn'Andriamanitra, manaja ny lalàn'Andriamanitra, ary lasa sarobidy ilay lalàn'Andriamanitra. Rehavako takian'Andriamanitra voalohany fitiavana azy amin'ny maha olona feno anao, amin'ny maha olona feno anao tiavo Andriamanitra. Fa ny faharoa izy manao hoe tiavan'i Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ny bokin'ny ao amin'ny bokin'ny raha nahary ny olombelona Andriamanitra de ny mampavaka ny olombelona amin'ny biby de ny fanahy. Nasian'Andriamanitra fanahy roi, nasian'Andriamanitra fanahy ny olombelona. Lay fanahy de zao tsy inona akory fa lay olombelona mifandray amin'Andriamanitra. Lay olombelona mifandray amin'Andriamanitra rehefa miteny hoe fanahy de fifandraisana amin'Andriamanitra zay. Ilay tsy azo tsapain-tanana, le tsy azo refesina, le tsy azo lanjaina, fa ao anatin'ny olona mamaritra ny maha olona, manome aina ny olona, manome fahavelomana ny olona. Zay nataon'ny Jiosy hoe fanahy. Dia hoy ny boky de Deutéronome hoe tiavo Andriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra. Tsy hoe amin'ilay maha olona feno ihany, amin'ilay maha enao anao ihany, fa izao amin'ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra de tiavo Andriamanitra. Tiavo Andriamanitra amin'ny fanahinao rehetra. Ary hoy izy manao hoe io fanahin'Andriamanitra, io fanahinao io le maha olona anao. Rehavako nanome didy fo n'Andriamanitra, nanome antsika ny lalàna sy ny sitrapony Andriamanitra. Paoly de manazava an'io manao hoe ny fitaovana hoentsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra de amin'ny alalana fitiavana. De fitiavana inona nefa n'izy io? Fitiavana amin'ny fo manontolo, fitiavana amin'ny fanahy manontolo. Ny hoe tia amin'ny fanahy manontolo dia fiainam-bavaka. Ny hoe amin'ny fanahy manontolo de zao olona miaina mivavaka, olona manao zava-dehibe ny fiainam-bavaka, manao zava-dehibe ny ara-panahy, tsy manao zava-dehibe ny ara-pifandraisana amin'olombelona ihany, fa manao zava-dehibe ny ara-panahy. Tiavo Andriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra. Rehefa mivavaka ianao de mivavaha amin'ny fo, mivavaha amin'ny finoana, mivavaha amin'ny fanantenana, mivavaha amin'ny fanetretena. Zay no hoe tiavo Andriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra. Fa hoy ihany koa izy manao hoe tiavako ao ny Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny herinao rehetra. Io lay mahakasika ny vatana io.
ny hery de ny heverina hoe mitoetra ao anatin'ny vatana ao anatin'ny maha olona raha miteny hoe ny herinao de zao ny asan'ny tananao io, ny vokatry ny tanimbarinao io, ny vokatry ny famboletsika io, ny fahatsembon'ny tavanao io, tiavinao amin'ny herinao rehetra Andriamanitra. Tsy hoe tian'Andriamanitra amin'ny foko manontolo saingy tsy mahafoy fotoana ho azy ivavahana de tsy tian'Andriamanitra amin'ny fanahinao ianao. Za tian'Andriamanitra amin'ny foko manontolo fa zaho tsy mahafoy rakitra ho an'Andriamanitra de tsy tian'Andriamanitra ho an'ny herinao ianao. Za tian'Andriamanitra amin'ny fanahiko manontolo tia vavaka fa za tsy tian'Andriamanitra amin'ny heriko manontolo satria sady tsy mandeha miangona no tsy mahafoy fotoana, no tsy mahafoy herintsandry, no tsy mahafoy fiderana ao an'Andriamanitra. Zany hoe ilay maha olona manontolo mihitsy eto no itiavana an'Andriamanitra. De izy manao hoe ny herinao rehetra. Inona ny hery? Lay lafin'ny materiel io. Zay le herinao, lay lafin'ny materiel io. Raha ohatra lay fanaka lay lafin'ny immateriel ao aminao, le tsy azo tsapaitanana ao aminao nefa misy, zay ny fanahinao. Zay rehetra misy kosa sy azo tsapaitanana eo amin'ny fiainanao, zay ny atao hoe herinao. Ny diplomanao, zany herinao zany. Ny talentanao zany herinao zany. Ny volany am-posinao zany herinao zany. Ny anjara toerana ao anatin'ny fiarahamonina, ny toerana ao anatin'ny fiarahamonina, ny fahefana ao anatin'ny fiarahamonina herinao zany. Zany no itiavanao an'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny kristianina aty ataontsika hoe ny tahaka ny tatsinanana dia tsy mahazo ny foto-kevitra hoe séparation de l'église et de l'État. Tsy azo ny kristianina zany. Kristianina ty Afrika, satria ny kristianina ty Afrika na ny kristianina tatsinanana dia olony fo ka tsy hay ny manasaraka hoe aiza ho aiza moa zany no olon'ny saina, aiza ho aiza no olon'ny vatana, aiza ho aiza no olon'ny fanahy, aiza ho aiza ny olon'ny fo. Ka rasarasaina ny olombelona hoe ny fanahy zany no an'ny fiangonana, fa ny saina sy ny vatana an'ny fanjakana. Ny fanahy an'ny fiangonana, fa ny vatana sy ny saina iny dia anjaran'ny fanjakana. Namelona azy. Aiza ho aiza ao anatin'io vatan'ny olombelona io, ny saina vatana fanahy no misaraka. Atraiza no fetra, ny sistany na frontiera mampisaraka ny hoe itsy fanahy, itsy vatana. Fa saingy zao noho ny filozofia cartésienne tsotra fotsiny na ny filozofian'ny Descartes fotsiny namolavolatsika ny tsinjarany hoe vatana saina fanahy. Marina fa nitenin'izany ihany Paoly ao amin'ny Tesalonianina. Saingy zao no hitiny zay ary de nanjara mihitsy manao hoe aloavan'ny Kaisara zay an'ny Kaisara ka dia ny saina sy ny vahaolona zay anjaran'ny fanjakana, anjaran'ny fiarahamonina, fa ny fanahy ihany anjaran'ny fiangonana. Tsy ariavako malala. Ny mahaolona ny olona tsy azo sarahana mihitsy ny vatana saina fanahy. Mahaolona ny olona io. Ary hoe mahatonga an'ilay tsy mahamarina an'ilay vavaka hoe Andriamanitra rehefa mivavaka manao hoe ny fanahinay zay tsy mivelona mivokatry ny tany dia omeo ny sakafo sahaza ho anazy. Azon'Andriamanitra atao mihitsy ny mahavoky ny fanahinao amin'ny sakafo zay hoaniny eo. Mazava ho azy. Tahaka ny hoe azo ny vatanao atao mihitsy ny mahavoky mivoky ny vatanao amin'ny sakafom-panahy zay no hoaninao. Hoy tompo tamin'ny mpakafanahy manao hoe tsy ny mofo ihany ange ny iveloman'ny olona. Boky ny Deutéronomie teo ny teny zany. Tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Azon'Andriamanitra atao tsara ny mahavoky ny nofinao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ary azon'Andriamanitra atao tsara koa ny mahavoky ny fanahinao amin'ny alalan'ny sakafo hoaninao. No zany de izao tsy tokony tsy de marina loatra ny hoe mivavaka manao ity sakafo eto alohanay ity dia an'ny nofinay ka de taio izy ity fa ny fanahinay zay tsy mivelona mivokatry ny tany dia omeo zay sahaza azy. Tsy azon'izany fakapanahy andrasan'ny mahaolona zany sika fa izao azon'Andriamanitra atao foana ny mahavoky ny fanahinao amin'izay rehetra hoaninao. Ny angatahanao zany de hoe atao voky na ny vatanay na ny fanahinay eo am-pisakafo hoanana. Ary eo am-pianona ny teninao koa zahay ny am-piangonana na ny toroteny de zao atao voky koa na ny fanahinay na ny vatanay. Ary zay mahatonga ny hoe misy olona tsy mivady amina fa tsy manana olona eo am-pianona toroteny na eo am-pivavahana satria tsy ny teny ihany. Tsy ny mofo ihany mahavelona ny olona, tsy ny vary sy laoka ihany fa izao ny tenin'Andriamanitra koa azy. Hotsika manao hoe ndraindray tsika azon'izay fakapanahy mandrasarasa ny mahaolona zay ka mieritreritra manao hoe ny foko Andriamanitra anao fa ny volako tsy anao.
ny fanahiko Andriamanitra tonga ko any am-piangonana mivavaka fa za tsy mahafoy mihitsy rehefa ny fiangonana, tsy mahafoy amin'ny adidy, tsy mahafoy mirakitra, tsy mahafoy amin'ny fanampinan' zao satria reny herinao mivavaka amin'ny fanahy rehetra, tian'Andriamanitra amin'ny fanahy rehetra fa izao tsy tian'Andriamanitra mihery rehetra. Levako malala eto Andriamanitra de manao hoe tiavo amin'ny maha olona mahafeno anao izy, izay nomen'Andriamanitra anao no entinao anomponan'Andriamanitra, no itiavanao Andriamanitra. Zary-piaro Andriamanitra tokana izy ary mitaky fitiavana feno. Tsy hoe tian'Andriamanitra ianao de ny volanao atolotra ho an'i Kaisara. Zany hoe ho an'izao tontolo zao de Andriamanitra ianao nge Andriamanitra tsy mily eny Andriamanitra nge nanome an'iny. Fa ny antony nanomezana an'iny nge hoentinao mba hity namany, hoentinao mba hanohanana fitohinan'ny filazantsara, hoentinao hanohanana ny asan'ny fiangonana, hoentinao hanohanana renona sy sahiranao fiarahamonina, ary hoentinao hikarakarana ny tenanao sy ny fiainanao koa mba hanananao fiainana milamina, zay koa nanomezan'Andriamanitra azy. Levako malala nanontanian'ny mpianatra Jesosy, nanontanian'ny fariseo hoe inona kay Jesosy no amitinana ny didy folo, no amitinana ny lalàna. De hoy Jesosy, fitiavana amin'ny mamitina ny lalàna. Ny bokin'ny Deutéronome toko 9:5 no tondroany Jesosy ho mamitina ny lalàna, niaraka tamin'ilay amin'ny Levitikos hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Aikay ny lalàna, ainy mamitina ny lalàn'Andriamanitra de ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana. Aikay ny lalàna tsy lay atotam-pandraharana, hoe lay mandrara ny zava-dehibe amin'ilay lalàna. Aikay lay lalàna action, aikay lay lalàna zavatra atao, fa kay tsy hoe ny lalàna tsy zavatra miatra. Kay ny lalàna tsy olona manao tsianjery fotsiny atao hoe lalàna, satria zay ny fariseo nanao tsianjery fotsiny de le karazan'olona mpiandrikendritohana de le olona zay mifeny tena fotsiny ihany, zava-dehibe ny fivizan-tena. Fa izao ay lay lalàna action, ay lay lalàna zavatra atao, ay ny lalàna fitiavana an'Andriamanitra ny fanombohany. Tsisy heviny zany raha ohatra ka mahafoy ny zavatra rehetra ho Paoly kanefa tsisy fitiavana. Inona hoy Paoly? Tsisy dikany nge hoy Paoly na mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra raha, miteny amin'ny tenin'ny anjely aza, ary na de atolotodorana aza ny tenako, na inona ataoko de zao zava-poana zany rehefa tsy eo ny fitiavana. Dia eto zany ry havako malala, manaja ny didin'Andriamanitra ianao, tsy dikevitra zany satria ianao kristianina. Zay ny mampiavaka anao amin'ny tsy kristianina. Fa izao rehefa manaja ny didin'Andriamanitra ianao de ajao amin'ny fitiavana zany. Alony zavatra rehetra de zao Andriamanitra de Andriamanitra tia atsika de miandro fitiavana avy amintsika. Andriamanitra namboraka fitiavana amintsika toy izao ny fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Andriamanitra namboraka fitia amintsika, ary ao anatin'ity baiboly manotety ty baiboly manontolo ty de zao fifamborahan'Andriamanitra fitiavana tamin'ny olombelona. Zay no seo amin'ny bokin'ny baiboly. Inona ny baiboly? Andriamanitra namboraka fitiavana tamin'ny olombelona ka naniraka ny zanany aty ambony tany. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao. No zany de zao mamborako fitiavana amin'Andriamanitra. Jesosy napetraka fanontena tamin'ny Petera hoe motiava ianao ry Petera, motiava ianao. Tena andrasan'Andriamanitra voalohany indrindra ry havako aminao de zao motian'Andriamanitra ve ianao? Tena tianao ve io Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana anao io? Tena tianao ve io Jesosy zay namela heloka anao? Ry havako, rehefa tianao Andriamanitra, rehefa tianao Jesosy, de tianao manao ny sitrapony, de tianao ny miaraka aminy, de tianao ny manao ny asa zay ampanoviny anao. Mandeha anarany fitiavana an'Andriamanitra. Mivavaka sika. Tompo aotsodranao zao ny amin'ny teninao zay azo lelovakina tamin'ny tenin'ny razanay, tamin'ny teny malagasy. Andriamanitra mitaky fitiavana aminay ianao. Andriamanitra tianay, ary ny fitiavanay ianao no andrasanao aminay. Nomenao anay ny lalàna, nomenao anay ny fitsipika, nomenao anay ny didinao sy ny lalanao. Fa ny andrasanao aminay voalohany indrindra de ny fitiavana anao. Andriamanitra sary-piaro ianao.
Andriamanitra tokana sady marina. Mamindrafo aminay tompo raha toa ka tsy mahay mity anao zahay. Mamindrafo aminay raha toa ka tsy hainay ny mamboraka fitiavana aminao satria mpanoto zahay. Ny ampaheleo izay tompo, ho tianao amin'ny fonay manontolo, ho tianao amin'ny fanahinay manontolo, ho tianao amin'ny herinay manontolo, ka zay maha olona anay, zay rehetra eo aminay, dia entinay mitianao avokoa. Saotra tompony amin'izao herinandro mifarana izao, betsaka ny fitantananao, ny famindram-pona nataonao tao aminay, natosako ao taminay tamin'ity herinandro ity. Saotra tompo, manomboka herinandro vaovao zay dia io zany herinandro vaovao anay zany, herinandro ny fitiavana anao, herinandro ny fifaliana. Dia mitoera-betsaka Jesosy atao anatinay, ahavokatra ny asanay, ahavokatra ny fifaliana sy ny fitiavana ny asanay. Dia mitoera aminay Jesosy. Amen.